Manoana ny filohan'ny fanavozana ny Republikan'ny Madagasikara, Colonel Michael Randrinirina, amin'ny fananganana uzina mokatra fitaovam-piadiana eto Madagasikara, i General Ramakavelo, izay efa ministra ny filohan'ny teo aloha. Marika ny fahaleovantena sy ny fiandrianam-pirenena hoy izy, ny fananana fitaovam-piadiana vokarina eto an-toerana ka tsy hita izay olana amin'izany. Raha firenena mahaleo tena tsy manana ny fiandrianany ve inona ny maharatsiny hoe manamboatra fitaovam-piadiana? Tsy aloha anao mba manana fitaovam-piadiana toy izay aka ny sinoa ka ny karana aka ny amerikana mba manana ny azy koa ny malagasy. Tsisy za mamaramila tsy hitako mihitsy maharatsy ary tokony anana. Tena mbo hoe veroa rehefa tsy manana fantatry ny olona ianao fa tsy manana hoe fomba iarovana ny firenena dia tonga daholo ty karazana firenena rehetrarehetra ho tonga ny Rosiana, ho tonga ny Europeana, ho tonga dia aiza zany le fiandriana. Anisan'ny mampipetraka ny eto hoe fiandrianana fananana tafika na filohan'ny matanjaka ary manana fitaovam-piadiana iarovana iny firenena iny. Nanamafy General Ramakavelo fa misy tokoa ny fiaramiasa eo amin'ny firenena Rosiana sy ny firenena Malagasy amin'izao fanavozana izao, ary azo heverina fa hisy zavatra maro iova eto Madagasikara amin'izay fiaramiasa eo amin'ny rotota izay. Nambarany ihany koa fa efa tsy azo ny firenena Frantsay zanana intsony ny firenena Malagasy amin'izao. Dia mino fa mety iova amin'izay zao le izy satria tsika izay fa manana fifandraisana amin'ny Rosiana dia fa lafy ny anankiray aloha izay. Tsika manko teo ohatrany hoe tsy maintsy amin'ny Frantsay foana ianao, tsy maintsy Frantsay foana ianao. Zao kosa sika fa manomboka misokatra amin'ny firenena hafa ary mino fa hisy fiatsaram-piainana mihitsy amin'izany fisokafana zany eo amin'ny fiarah-miasa. Mariana moa efa manana uzina mpamokatra balisika izay any Moramanga ka tsy tokony olana intsony ny famokarana fitaovam-piadiana eto Madagasikara, ho hatrany nambara ny General Ramakavelo izay efa ministra ny filohan'ny teo aloha. Orkla, azafady aloha azafady. Tena reraka mihitsy manintsika anao. Fa zao. Aiza ihany le fanovana ny resahana sy ny tratratratraina hatramin'izay ohatra mbola tsy sapana mihitsy a. Teria. Taiza nisy fanovana vita tao anatin'ny ray mpimaso aloha e. Ha? Nandravatrano omaly ve ianao dia atsangana vila ara-pitso? Valio aloha. Raha tsy inonako. Ay, hitanao zany, ianao ihany tena valy azy. Ry namako, ny tranom-pody no vitany vava, fa ny fanovana kosa antsika rehetra miaraka. Fotoana fanavaozana zao a. Andao mba hanavao toe-tsaina e. Namaraina na atoandro na hariva. Top radio foana. Aleo ny ezaka vorisy toy izay reso azy no mitahotra. Andro fatelo amby roapolo amin'ny volana voalohany amin'ny taona 5:20 ty manatitra ny arava tompolasy topovavy amin'ny valora mahery 9 minitra zao dia makasitraka hatrany amin'ny fiarahana amin'ity fotoana ity, fotoana izay anaovana jeritodika ihany koa toy ny masatra rehefa somato zao amin'ny fandaharantsika ny zavatra nisongadina namarika ny herinandro, nefa ihany koa ahafahana mijery sy manotsinjo ihany koa ny amin'izay ho avy ny amin'ny mahazava-dehibe satria dia ao anatiny ataontsika hoe fanavozana ny Republika izay moa zany zao ny fatohan'ny zavatra ifampizarana eto miaraka amin'ny Constant Ravelson izay tolorany araba indray amin'ity maraina zoma ty. Eto foana araba daholo tsika rehetrarehetra. Izay indrindra miaraba dia makasitraka hatrany ianao piano izay manjoy anay na eto toerana ianao na any ampitan-dranomasina izay amin'ny alalan'ny tony tambazotra sy ny teknôlôjia vaovao toa moa izay mampifanakaiky antsika. Constant Ravelson raha ty herinandro ty dia be dehibe ny zavatra be dehibe ny zavatra nitranga fa io moa zany hoe saroda namakavana fa dia tsy maintsy hoe izy inona ny tena zava-dehibe, inona mba tsara ho marihana zay ngamba no ataontsika hoe hoentitsika amin'ity an'io ty satria ao anelanelany io zany dia mandeha izy ty hoe hoentina amin'ny fihavanana sa hoentina amin'ny ahoana zany sationao fotsiny zany zavatra resahana zany manoloana karazana hoe fanehoan-kevitra etseroa avy amin'ny ataontsika hoe na ny teo zay
teo aloha mpitadina teo aloha sy ny mpiaradia aminy mba tsy larinairana le hoe firongony matsiaro difo mihitsy ny tena ary matsiaro menatra mandritra izay fotoana hatramin'ny septambra makaty zay satria mitsimbotsimbana fihavanana manao enamaso de tena zalahakilany manararoatra an'izay mihitsy ametrahana hoe efa fanovana zao hoe efa inona zao de misy olona roa na telo voaentsika ny lalàna de reny mody vonjeny eto hoe mila vonjy reny olo reny de kanjo izy ty zavatra ohatrany tady ampanangatra an'le veriremby teo aloha de lazaiko mihitsy hoe veriremby tsy atao tsony hoe raha joelona sy ny firongo satria manjary ohatrany hoe taritarika olona sy tsy fitiavana olona fa veriremby de te amerina zay rehetrarehetra ary ny tena manampitrotraka ny sadeka ary mbola maniritery ihany ampanangatra an'ireo ampanarina an'ireo izy ty nge tsy hoe adina kolafo ohatran'le hoe rehefa misy fifidianana na ohatrany tamin'ny 2009 hoe adina valomanana sy rajoelona de misy akolafo isan-karazany tia de tolom-bahoaka ary repoblika no arenina ka misy fitenitsika malagasy hoe ny enamasaka no mahavelona fa ny enamaso mahafaty ohatra matikena maso tetsika de tsy mahasana nendry any anarany hoe reto le veriremby reto le te amerina hanangatra hitsangana amin'ny matiny ray an'le fitondran'Andriamanjaka nataony rajoelona sy tsay kristiany teraka Ravatomanka ka za zany androany ohatran'ny te namotsipositra mihitsy tsy ohatran'ny fitenitsika hatramin'izay teto fampitahitaha satria hoe fihavanany am'izao tsika miteny zao manko ho avindray zao le mpanao hoe ka ny hevitra tsy mitovy tsy famelezana sy tsy fampitenenana enjana zao tsika miteny zao le mody hoe hevitra tsy mitovy tetika tsy mitovy mihitsy hitondrana n'le firenena ary tetika amonona n'le hoe fanavozana ny repoblika ka lavalava ihany zay teny melo zay satria fantatsika hoe mety anamafisana an'izay ngambany satria nisy karazana tsapakevitra na karazana sondage zay nataon'ny CCOC ry hitoko raha valomanana mahazo lazaina fa raha ny atota nisy mivoaka tamin'io aloha zany de tsy mamerirana sy mameirika itsony reo veriremby raha ohatra ka zay no madika satria raha nisy anjatondreo de efa zary raha misy roapolo isanjatony nakana hevitra zany mame fitokisana an'izy ireny hoe mbola azo hitokisana izy ireny tamin'ny raha nivokatra n'io tsapakevitra io toy zany ihany koa mikasika an'reto ataontsika hoe nalaza moa zany tao anatin'ity hetsika ho an'ny fanavozana ho an'ireo fondation ty misy an'le hoe GNZ dia raha ny fitokisana an'ireny sy ny ataontsika hoe toy ny atao influenceur dia mbola lavitra ny ataontsika hoe raha nivokatra ny tsapakevitra zany de latsaky ny 10 isanjaton'ny olona manome fitokisana an'ireny amin'ny hoe zao irosona ao anatin'ity reo fondation ity ainao manjery no isany hoe ambony indrindra aloha zany any amin'ny 9 faingo 7 isanjato raha lay fanadiately zay ity tsy ny CCOC no nanao an'io tsapakevitra io zany satria everiny fa mety anampy am'le hoe aiza zany ny tena lalaky zorany aiza zany ny tena hoe ny ahoana ny tena ho fandehanyity raha ty mety manampy an'izany ataontsika hoe tariresaka zay nataon'ny Constant Ravelson zany ny fanomezana ny atotanisa teo iny zany mikasika an'ireo hoe retsy veriremby retsy tsy ny aty am'reto le any reto ndray zany andeha ikopakafo amelona tokony atinay ny efa hoe ame bala hitifirana ny hoe amelona afo ndray zany efa zay le izy ka tsika mako amin'ny fifankatiavana sy ny fihavanana de ohatran'ny mifampitsimbona mifampifidifidy teny ho tenenina de farany lasa ohatran'ny hoe tsy kombakomba am'zareo le izy zao ny zavatra de ty mety atezitra ny sasany ty efa hatramin'ny andro nitondran'ny rajoelona no efa nisy foana fikambakambanana sy atokotoko anao zany mitakisina no hoe ndao mba iray latabatra ndao ifandamina amin'ny rajoelona io
ndao iray latabatra ndao na latabatra boribory zao le izy raha am'izao ankehitriny zao anao mbola mitady an'izany ihany de tena fananganana le efa ataotsika hoe efa fomba fitondrana efa matika naleviny zay ny manahirana satria fanajanahitsy ao tsika de misy manararoatra an'izay hoe zay mbola mahazo mitady iray latabatra amin'ny reto veriremby reto ihany tsy reo akory no hoe tsy fitiavana an'ireo na fanenjehana an'ireo le izy fa le firenena nampandadiziny nataony trosona tamin'ny tany mihitsy zao arenitsika zao ehe mety mbola iverenantsika eo iny fa oasitsika mba resaka kely ko satria tatoato zany nanamarika an'iny ko moa zany ny resaka jirama io ny jirama zany de mivampitatany am'izao fotoana zao nazy DG gasy le général teratana malagasy raha atao anatin'ireo fitakina nataon'ny mpiasa tany zay nafanadena fana satria tonga hatramin'ny fisamborana an'ireo ataotsika hoe mpitarika syndikaly tao anatin'izany le liana zany an'lay teratany vahiny teo de efa vita aloha zany indigny iny rehefa tonga le tale général vaovao am'izao fotoana zao zany de name fepitoana any amin'ny hoe omena fepitoana raha sy diso herinandro le tokony fahalamana ireo nanao an'ireo le fampidirana jiro branchement ataotsika hoe dia tsy manara-dalàna moa zany resahany tao anatin'izy dia omena fepitoana herinandro zany zareo sy zay mpiasa nanatanteraka an'izany iverina amin'ny lonina zay raha ohatra ka atao bangitokana le zavatra misy rary ny any nanaovana an'izay fa zao izy moa nametaremarika hoe zao miliara ny fatiantoka teraka reny sy ny sisa fa rary ny aloha ny antsiny an'iny satria mitahiry akaron-dobody raha ohatra anao fananao fanarenana ny jirama nefa ny mbola misy an'ireny ihany fa reny moa zany ataoko fa tsy tokony ho singanina le hoe le ataon'le mpiasa madinidinika averiko za tsy manao hoe miaro tena tsy miaro mihitsy tsy tokony ho singanina le ataon'le mpiasa madinidinika fa le jirama natonga azy tahaka an'io de tena averiko ihany hoe nampisosona le firenena sy ny fanjakana mihitsy ange misy raha ao anatiny ao zay mba tenaina amin'le directeur général vaovao koa zay mba tenaina amin'io zay fampatsahivana moa no ilazana ny hoe olana sosialy no azo lazaina fa élément déclencheur ao izy ny teny vahiny ihany ty zavatra am'izao fotoana zao ty nanomboka tamin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana septambra de nitody sivy ambin'ny folo dimy amby roapolo ny volana septambra raha ohatra ka hoe tsy hain'ireo daty nanamarika an'izao rehetrarehetra izao de anisan'io any momba ny olan'ny jiro sy ny rano de zay mba hitondrantsika kely an'iny fanamarian'iny fa mety mbola iverena ny piantso ihany moa ny am'izay Constant Ravelson fa ohatrany hoe nanaitra nefa tao tsy mahagaga de lasa ihany zany hoe de iverina am'fanao mihitsy ve zany sa manao dita kely maninona ozy izy le fitenenena hoe inona ary ty mitrangy aty amboda ty ao amboda zany de misy resaka be de mikatitrano tsy azo idirana anofo de tena hoe misy resaka hoe tena fifikirana mihitsy hoe zany raha aldita ozy izy le fiteny tanora taloha am'tsy resaka hoe tombotso ve lizy seza ve lizy voninahitra ve lizy inona daholo zany rehetrarehetra zany mba anaovantsika anona foika mba lizy sa atsozay sy famolahana ara-politika satria ny olona maty hitondra ny hevitra ianao sy mety hitondra fomba fijery ihany koa satria ny andro zao ny olona ary tokony rahafalamanana raha ny hafanganana fandraisana fepetra ohatra nanadosoana tsy mandiso fa nadoso izy le ohatra hoe ny foloany antenimerandolona sy le mpikambana anankiray tao aingana de aingana mihitsy ny fanapa-kevitra tena amboda fa misy an'reto anakidimy zay nakana ny hevitry tany Tsimbazaza zany efa hoe ny voromaika teo anivon'ny antenimera zany nanao hoe reto tompoko de misy olona dimy tsy voamarina mihitsy ny tsy fahatongavana ditran'ny fotoam-pivirina ka de araka ny fipetraky ny lalàna moa zany de alefa ty aminareo de atri am'izao lizy tsy nana de efa naoraka ina ary tamin'ny herinandro lasagna am'izay ny amin'ny hoe de vitany amin'ireny de mbola tsy zay indray loha zany no mitranga
de mbola misy resaka tanisa ve zany tanisany manina ve le isa ahoana zany daholo zany na ny olona gagagaga zay ve ny mety ao ambadiky ity resaka hoe rehefa tsy anao nareo de aloha ataonay tsy mba tsara ho fantatra zao de atsika moa tsy manana vaovao tena maro fototra azo fototra am'le mba tsara ho fantatra ihany hoe iza ny manao inona ao amin'io amboda io satria ohatra ny tonisy vitsivitsy sa maromaro zany ny tafavory ihany naneo hevitra momba ny filohany kanefa ny resaky herinandro ohatra misy zavatra mipotra makatsy hoe manenjika ilay androm-panjakana hoe misy rene misy zavatra avao fanapakevitra hoe ndraisina tsy ndraisina de io ndray misy anankiray hoe nanongana tsy nanongana de asa inona indray ny raha pitso fa zay le manahirana manaratsy endrika ny fitondram-panjakana ihany koa moa reny amin'ny lafiny anankiray asa rehefa ndresana hoe le any atoly ary zao de tena hoe mahafahalalana inona marina le zavatra mitranga inona n'olo PDS nametraka PDS de avy eo tsy izy indray ministra tena tsy nanasoniana zany de manahirana be ka manomboka misy toe-javatra itsika zany a tsara misy ave teny avy eto amintsika ety any le tsinjody ninina miseho a manomboka zao a de aiza ho aiza makaiza amin'le fanovana amin'le fanavozana ny repoblika io zavatra io na niatsy amin'ny ACC na ny any Tuléar na mahavarina tokoa na ny ina ty mbola misy hafa koa mbola misy za ngamba ny ratsy maso fa ohatran'ny misy fanalana moa zany fanafoanana ny fanendrena kolonely anankiray a faritra tsy matsinanana ohatrany to betsaka mihitsy ny directeur régionaux abrogé ozy ny fiteny mila mahita mazava ihany tsika ka de eto manararoatra satria ngamba fotoanany zao mba samy nandeha nyeritreritra am'izay saim-patany daholo na ny vahoaka tsotra te anova sy te anarina ny firenena na ry verirembisany samy manomtonina hoe fanovana zao mba manatena sy mendrandra ny ary amin'ny perere mari amin'ny filakevitra ambony amin'ny fanavozana ny repoblika re tompoko mba meo sombotsombony kely sopapakely hoe ahoana tsara moa zany le hoe fanavozana ny repoblika satria mba tsy paraparaka mekavanana ny adevitra amin'ity fikaonantom-pireneny ity mba manatena mihitsy mba hisy tsinjodi kely avy any resaka an'izay fikaonantom-pireneny zay anao Constant Revelson satria nisy zany le fionana le hoe comité de pilotage an'io concertation nationale io zay nitanterahana teny amin'ny lapam-panjakana teny Avoloha dia nitarika an'izany moa zany ny filohan'ny fanavozana ny repoblika de isany nandray anjara atao anatin'izany ny minisy-mpanjakana zay misana an'io anao an'le refondation io zany de hoe ihany koa ny ministre ny aty-tany ny secrétaire général teo anivon'ny ministèren'ny toe-karena sy ny vola ny avy amin'ny FFKM reo zany izy raha ohatra ka atao amin'ny ankapobeny miaraka amin'ireo mpiara-miasa akaiky aminy zay voakasika zay zany nisy ny fivoriana azo lazay fivoriana voalohany io zany mikasika an'izay resaka hoe ny amin'io fikaonantom-pirenena io satria teo moa zany somary mandeha iza manao inona de ahoana mifandehany de hoe anjaranay madiodio fa ty reto hoanina fotsiny sy betsaka ny resaka mandeha fa filasana sy ny le fivoriana moa zany tena resahana tao fa ny amin'ny antonantony tena hoe ahoana mety efa voasorotsorotra ve hoe reto le tsy mbola misy resaka miporitsaka aloha hatreto fa mba mezaka mitady ny vaovao ihany tsika ao anatin'le izy hoe akoatran'izay le ataontsika hoe formation ihany zay inona daholo ny zavatra mety efa mba mivoboaka atao anatin'le izy mifameno ao anatin'le izy satria tsika zao fa nisy fotoana andresantsika tany amin'ny ataontsika hoe herinandro teo le amin'le hoe mba efa manomboka hitondratondra raha ohatra ka misy ny atao hoe loha hevitra ao anatin'le izy fa mbola tsy oapelantanana aloha zany mbola tsy oapelantanana zany fa tsy ataontsika hoe tena andalo fotsiny zany fa rehefa mba hananatsika zany de zany hoe ngeza be ndresana aloha mikasika an'izy io zany le hoe fanovana lalam-panorenana
de izay ny fifidianana ihany koa moa etra-ndaniny fifidianana ka mila arofanina ihany tsika de n'izao hoe fanovana lalam-panorenana indraindray io mety ho raisina hoe io ary lalam-panorenana de mba hovay arak'izay de zay foana natonga lalam-panorenantsika nataon'zay mpitondra tafakatra teo mizaitra manendrika azy nataony amin'ny zay namety azy fotsiny zao fa amin'ity ndra mandeha ty tena tokony ho fantatritsika hoe inona le hofoanana fongorona mihitsy raha misy zany ao anaty lalam-panorenana satria zao no hita zao hoe lalam-panorenana teo natonga atsika afaka nampandadizin'ny olo loatran'io satria ny olona zao miresaka lalam-panorenana de mbola metraka fandeha toiletage-nio ve le atao ohatra hoe le article 54 ve ny 45 ve ny 46 ve sa hoe tena hoe afa mihitsy no mengy any ny sasany ametrahan'ny olana de hoe présidentiel fort ve ina moa ty parlementaire semi parlementaire ve tondra leva-pandroaka sarety ahoana ny adevitra am'izany zay mihitsy fa inona le tena fahotana mahafaty tena hotafady na mpitrotrosona atsika ohatran'io de aiza ho aiza ao anaty lalam-panorenana zay mila ovaina mila amboarina ary inona ny tena arofanina apetrakitsika hoe mba tsy hiverina sy tsy hipoditsony zany mandrakizay eto amin'ny firenetsika de zay vao mivoaka lalam-panorenana fa tsy hoe lalam-panorenana de artikla reto ny momba nyty ny momba ny re mieritreritra n raha leva-pandroaka sarety amako na mieritreritra ny izy ty mieritreritra ny raha tsy maro verina kely am'lay any ateliara lay hoe resaka PDS zavatra hafa mihitsy zany le hoe nanendrena n'lay Andriamatoa Serge Vital président de gestion collégiale provisoire de hoe fomba ohatrany hoe zavatra exceptionnel hoe zany le izy satria ny zava-misy alohany amin'ny commune urbaine antulaire dia tsy toerana mandritry ny fotoana efa lava ny fahenimbolana satria resaka tsy fahasalamana aloha tamin'ny atomboany de tonga atao anatin'izay ny fampangaran'izay de naray fanapa-kevitra ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao ny amin'ny hoe tsatra izy zany ary anendrena tokony anendrena n'ilay délégation spéciale ao fanasokajena le fanapa-kevitra zany hoe prise de responsabilité administrative exceptionnelle tena zavatra fa nefa misy lefitry ny be ny tanàna ao atoerana de zay zany le izy hoe inona ny tena motivé an'izany ataontsika hoe raha misy nomination hafa zany hoe misy titre exceptionnel zany raha tonga raha fahalamarana fa misy any hoe misy intérim gestion collégiale mety any amin'ny ministre moa zany tokony anazava zany sy reo ataontsika hoe pahay momba ny administration publique fa na zany na tsy zany reny zany mba heverina fa tsy anamaloko an'le miresaka hoe refondation de la république satria eno ihany koa nge misy an'le famerenana olona amina toerana olona efa tompona andraikitra teo aloha tao anatin'le fitonana teo aloha tena verina mendraikitra asa amin'izao fotoana zao anisan'izany eto Antananarivo renivohitra ao anatin'ireny fitantanana boriboritany reny misy an'izany de izay zany l'izy hoe ohatra mahatsiara le zavatra fiteninga taberan'ireo manatsoa efa misy hoe niboininy ty tsy misy maritra rera boinina tsisy maritra rera de mety ho zany ko ao anatin'le refondation ny andrasan'ny olona ao anatin'le izy hoe tena mba zavatra azo itokina tsara mba tsy hiverimbery an'le crise araka le fandraisan'ny Constant Raphaël Sandoy inona ny hotafady tsy tokony hiverivery mbola tsaroko ihany ny hotafady le nalaza tamin'ny androny tetezamily 2009 efa tam'izany le nga iny nge efa nanao azy ataony efa voaresaka zany mikasika ny